Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mbola tafahoana eto atsika mianakavy amin'ny alalan'ity fampianarana iaragna amin'ny Monseigneur magnologna ny pèlerinage ataontsika agny Fianarantsoa zegny. Dia miarahaba atsika mianakavy amin'izao fotoagna izao. Toy izany ny archevêque amin'ny alalan'ny fampianarana amezana atsika ny anty ny momba ny fo ny toepo zay hoentigny miatriky zegny pèlerinage agny Fianarantsoa zegny. Ny evanjelin'ny Masinda Marka ao amin'ny toko fahasivy mo no itondrasan'ny fampianarana amintsika ny antike mazotoa mitandregny atsika jiaby ary andre ny fampianarana amezan'ny ray aman-drenitsika. Alohan'ny anizatsika ary ny famakafakakana dia andesika iverina kely amin'ny vakiteny novakisika miainga ao amin'ny evanjely ny soatan'ny Masinday Marka toko fahasivy zay andiniansika manokana momba ny fo sambatra ny madio fo fa ahitan'Andriamanitra izy inona marina moa ny fo ary maninona no raha madio ny fo ka ahitan'Andriamanitra ary zay no lalana makany amin'ny asambarana ka mahatonga sika ho génération makarios ary ho missionnaire ny fanantenana satria zay ao amin'ny asambarana afaka izara fanantenana satria niany no avy fa tsy rampiso fa ao anatin'ny asambarana isika raha mahita n'Andriamanitra isika raha madio fo ka ho indrindra ary i Jesua mananatra sika ao Marka toko fahasivy ary no azavaitsika fa lalana voalohany iombonana amin'ny Jesua ny fahafoizana ka izao fivahinina masina izao fisipoka lehibe zay tsy maintsy aompo ao an-tsaina ao am-panansika amin'ny fiainasika mandritran'izao fivahinina zao dia fatary fa tsy maintsy misy famolahatena ary rehefa miresaka famolahatena dia miaraka ao anatin'izay ny fahafoizana ary izay no nahatonga antsika hoe tsy maintsy misy safidy atao eo amin'ny fiainana ka ny pèlerinage dia sy misaraka amin'izay famolahatena amin'izay fifadiakanina amin'ny alalan'ny fifadianany ratsy amin'ny alalan'ny fitondrana ny azo fizaliana tsy maintsy misy ny fahafoizana raha tsy zany sy pèlerinage tsy maintsy misy sakrifisy ny maha-pèlerinage ny pèlerinage zay secret lehibe zay re zandry malala isany sy ireo mpanaradia tokony atao soratra volamena ao ansaitsika ao am-posika ao zay hoe tsy maintsy misy sakrifisy ny pèlerinage zay vao mamokatra izy raha tonga génération makarios isika zany hoe sambatra ny madio fo fahitan'Andriamanitra sy adio ny fosika raha sisy izay sakrifisy zay ka izay indrindra nolazain'i Jesua ato amin'ny evanjely orenetsika andeha ary hiaino azy isika.
Jesoa sy ny mpianany dia namaky any Galilea ary tsy tiany Jesoa fantatr'olona izany ka raha sika zao koa amakivaky ny Madagasikara io ny Galilea sika sy de irehare sika sy poerapoera isika eny andalana eny fa izay koa na pelerinage sy maintsy misy fanetretena ary zay Jesoa nanao pelerinage izy ary izay I Masimbavy Terezy niboka tao monastera izy nefa de fantatra sika fa namiratra izy rehefa avy eo karaha zay koa ireo ray aman-dreny ny fianakaviana sy de hoe fianakaviana ohatran'ny mamirapiratra izy fa am'izao izy vao mamirapiratra ka izay koa isika am'izao pelerinage ataosika zao amakivaky amin'ny Madagasikara sika tandremo sy ipoerapoera irearea isika fa atovy anatin'ny fanetretena ary zay ny eglizy ny mahantra mitodika amin'ny mahantra hoy Papa François ary ny maha eglizy dia mpanompo ka ny mpanompo sy mba poerapoera fa ao anatin'ny fanetretena ka izay indrindra hoy Jesoa ao amin'io evanjely io raha nampianatra ny mpianany izy atolotra eo an-tanan'ny olombelona ny zanak'olona de vonoina fa isahako velona izy raha afaka telona ao reniny nafatesany hitasika nefa eto fa sy azon'ireo apôstôly zay satria ny olombelona mirona bebe kokoa amin'ny fitadiavana voninahitra ary mety vonizay fakapanahy zay koa isika fa indrindra amin'izao pelerinage zao aeny andalana eny zahay dia zanaky ny archidiocèse dia rere sanatria zany aoka sy anao an'izay sika toizasika mony evanjely mananatra n'ireo mpianatra ny Jesoa sy fantatry ny izy ireo sy fantatry ny Jesoa sy fantatry izy ireo anefa zany tenin'ny Jesoa zany sady tsy sainy nanontaniana koa de tonga tany Kafarnaoma izy ireo ka raha sika koa rehefa tonga any Fianarantsoa ary no nibe tao an-trano de nanontany ny mpianany Jesoa nanao hoe inona zany nedinareo hevitra tany andalana izany fa sy ny teny sy ny volana ireo mpianatra satria amin'izay ho lehibe indrindra amin'izy rehetra no ediny hevitra teny andalana io lay fakapanahy manjoa asika sy manaiky ho ambanin'ny hafa marina aoka anana fahasahina isika toe-panahy lehibe kanefa araky ny averimberisika fahasahina anatin'ny fanetretena anatin'ny fanampoana dia nipetraka Jesoa ary nianso ny 12 lahy ka nanao tamin'izy ireo hoe zay teo voalohany no oka ho farany ary ho mpanompo ny olona rehetrarehetra izay ny oka isoratra ao am-posika ary amin'izao pelerinage ataosika izao zay teo lehibe aoka izy ho farany ary ho mpanompo fanompona izao pelerinage zao ka rehefa miresaka fanompona de miresaka fanetretena ary rehefa miresaka fanetretena de tsy maintsy misy resaka fafoy sakrifisy ary rehefa miresaka sakrifisy de misy fizaliana zay tsy maintsy mitondra fizaliana fahoriana fiafiana isika amin'izao pelerinage zao fa sy mitovy ka raha sika agny an-trano sika agny zay ka noho izany tsy maintsy misy discipline sy maintsy araina ka rehefa misy resaka discipline de tsy maintsy misy zay fahafoizana sy ny sitraponao no atao fa ny asoa asarany be sy ny maro ka fataro ary razandry malala fa amin'izao pelerinage zao zay teo lehibe aoka izy ho mpanompo ary de anaraka discipline apetraka isika tsy maintsy misy fepetra rehefa olona marobe ka raha izao ka tsy maintsy misy fandaminana tsy maintsy misy rindra ka izay fepetra izay aoka apetraka amintsika ary izay fepetra izay no andamina sika ka izay teo lehibe aoka izy ho mpanompo de hoy Jesoa ary manohy azy na iza andray anankiray amin'ny zazakely toitony amin'ny anarako de ndray ahy ary zay mandray ahy dia sy mandray fa izay maniraka ahy dia izay koa ny toetra sy maintsy ilaysika eo amin'ny fiainansika alohan'ny anohizasika ny fandalinana ary dia anao hira anankiray isika andinika n'izay fampianarana izay
zay tokoa ary tanora namagna génération Makarios mifaragna eto ny fandaragna antsika ny anty amin'ny fampianaragna maizan'ny archevêque ho fagnomanagna ny pèlerinage ataontsika agny Fianarantsoa ho fagnomanagna ny récollection zay tanterantsika ao Ambilobe amin'ny 9 septembre ho avy io dia ny toepo tokony anagnantsika tokoa dia tahaka anio ohatra nalain'ny archevêque avy amin'ny evanjely dia ny evanjely ny Masindamarika ao amin'ny toko faha 5 io okatsika adio fo okatsika ho karaha ny zaza araka ny voalaza teo satria ho izy Jesosy Kristy hoe ny mandray ny zaza mandray ny madinika dia izy no iraisiny dia ho raisitsika tanora génération Makarios zay fampianaragna zay ary hitondra vokatra amitsika amin'izao dia ho tanterantsika agny Fianarantsoa zao dia misaotra atsika jiaby veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy. Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fasirampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay anio ny ho avy fasirampiso otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba anio ny ho avy fasirampiso azavaiko sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rahapiso manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rahapiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux?